ry avana malala rehetra amin'ny tompo ho ampidonao aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra ray sy jesosy kristy amintsika amen. Ity alady imbonantsika itya no alady fahadimy amin'ny karemy izay mialohan'ny alady ny sambandrofi noho izany ry avaka malala andeha aritsangantsika isaotra sitera ny anaran'andriamanitra hitsangana ny fiangonana. Ny salamo fahaenina amin'ny dimapolo andininy fahafolo hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo no iarahantsika amin'ny teran'andriamanitra. Ny salamo fahaenina amin'ny dimapolo ny andininy fahafolo hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo no iarahantsika amin'ny tera an'andriamanitra manao hoe: Andriamanitra no iterahako ny teny, Jehova no iterahako ny teny, Andriamanitra no itokiko ka tsy matahotra. Ina no ataon'ny olonamiko ny voady taminao Andriamanitra dia hanatitra fanatitra saorana ho anao, fa efa nanafaka ny fanahy tamin'ny fahafatesana ianao, eny nanafaka ny tongotro ianao mba tsy hosolava. Andehanako eo anatren'Andriamanitra amin'ny fahazavany velona. Amen. Hira fahasivy andininy voalohany faharoa ary fahaefatra. Ivavaka isika. Teraina tokoa anao Andriamanitra ny amin'ny fahansaranao sy ny fitiavanao ary ny famindramponao. Ny tantananao anay nandritry ny herinandro ary atongavanay eto an-tranonao. Misaotra indrindra Tompo ny amin'izany fitantananao izany. Misaotra indrindra ny amin'ny zavatra rehetra na ny tsara ena izay mety ratsy mety nitranga teo amin'ny fiainany ary navelanao anehoanao ny herinao sy ny voninahitra. Misaotra Tompo mba tafoana aminao eto izahay. Koa dia ankasitrana indrindra ny amin'izany aliben'ny fitiavanao izany. Atolotra eo anao ny tehera ny aza ny voninahitra fa mendrika eo anao zany. Aoko aminay rehetra kosa ny fiadananao. Fa amin'ny anaranao Jesosy nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Afaka mipetraka ny fiangonana. Amin'izao lato maraina izao dia manana ny sitrapony ambarany amintsika Andriamanitra andeha hoenontsika izany sitrapon'Andriamanitra izany araka ny ambarany soratra masina manao hoe: esory aminareo ny folentika rehetra sy ny fahavinirana ary ny lolopo rehetra. Aoka samy ale mifanahy amin'ny namany avy ka ifampiantra sy ifamela heloka tahaka ny namelan'Andriamanitra ny helokareo amin'ny Kristy. Koa amin'izany dia aoka nahaka an'Andriamanitra ianareo tahaka ny zanaka malala ary mandehana amin'ny fitiavana toy ny tiavan'i Kristy anareo. Amen. Sambatra ny mahitsy lala samy iray mitandrina ny teny vavolombelona ka mitady azy ny Amen. Manoloza ny sitrapon'Andriamanitra zany andeha anatona an'Andriamanitra isika iray amina amin'izao vavaka fifonana izao. Ivavaka izy. Tombo Andriamanitra io misaotra ny amin'ny teninao izay manambara ny amin'ny sitraponao. Dia mahatsiaro ny tsy fantanteranay izay ary tsy tanteraka eo anatrehan'ny sitraponao ry Tompo.
Bedreto zay mifona aminao raha milaza aminay ny teninao fa tokony esorina aminay ny filetika rehetra ny fahavinirana ny lolopo dia lisy tompo fa tsy tanteraka izany. Ianao mahalala ny ao anatin'ny fononay, mety mbola misy zavatra tehirizinay tokoa, ny zavatra tokony efa adininay. Tomboandriamanitra mamindrafo aminay fa mety tsy zany ihany ny fahadisoana vitanay teo anatrehanao. Ianao mahita, ianao mahalala. Natao an-trano da amin'ny fianakaviana, ny fiarahamonina, atatỳ amin'ny mpianakavin'ny finoana. Mifona tompo mamelahanay. Raiso vavako sao ary mananteny zay fa amelanay tokoa ianao. Fa amin'ny anaranao Jesosy naovanay izany vavaka izany. Amen. Sangana amin'ny fiangonana andray ny teny famelan-keko izay atolotr'Andriamanitra ho antsika. Hoy ny Tompo, izao efa nandevina ny fahadisoanareo tahaka ny fandevina ny zavona, ary efa nandevina ny fahotanareo tahaka ny fandevina ny rahona. Koa miverena amiko fa efa nanavitra anao aho, fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Ko amin'ny anarana ny zanak'Andriamanitra izany ho anambarana fa voavela ny helokareo noho ny anaran'ny masina. Alleluia. Amen. Sambatra ny olona izay voavelany sy voasary manafahana, sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah eto ary tsy misy fitaka ny fanahy. Amen. Fito amby 3:522 sy 7.
vela ely sa manambara fronika andeha hiaraka nona ny fanekemponoana apôstôlika isika manao hoe minon'Andriamanitra Kristy mpanao lanitra sy ny tany ary minon Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra izay mitompona tamin'ny fanahy masina nateraky marolitsy izala napakabolana nomona tamin'ny hazo fisany maty kanarena nidina tany ifanitsy sana tamin'ny maty tamin'ny andro takely miakatra ho any an-danitra teraka van'Andriamanitra Kristy aviany mifinitsy sara ampetrasina ny fanahy masina fiona masina manera sotoso fiona mila masina famerantre isangana tena ary fiainana mandrakizay afaka mipetraka ny fiangonana tonga amin'ny fotoana fankalazana ny tenin'Andriamanitra isika ry avako ka ny anjara ho an'ny ankizy sy ny tanora no anomboana izany ka dia angatahana ny tompony anjara antanteraka izany. Dia faly miarahaba ny ankizy sy ny tanora indray na hatratra ny fotoana natokana ho an'ny 10 minitra ary manonona trany fiadanan'ny tompo amintsika mpianakavy ny finoana. Iaraka hitsangana ny ankizy sy ny tanora ataontsika ny hira fa 240 sy 400 andiny voalohany ihany. 240 sy 400 andiny voalohany ihany. Tonga ny fotoana natokanay ho an'ny ankizy sy ny tanora 10 minitra monja kanefa angatanay tompo mba andraisanay lesona avy amin'ny teninao. Fanainao masina no hitoetra aminay tsirairay avy. Misaotra raha eo. Amen. Afaka mipetraka isika ankizy. Tenin'Andriamanitra ka tsika lesona androany dia araka ny hita ao amin'ny zaona voalohany toko voalohany andiny fahasivy. Sokafy ny baibolitsika araka izy ao amin'ny zaona voalohany toko voalohany andiny fahasivy. Teny izay efa diso fantatritsika loatra izany. Rehefa hita dia raha tsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Amen. Tantara kely anankiray no andeha ho tantaraiko anareo angalantsika lesona fohy amin'ity anio ity. Tantarany Eloizy izy ity. Eloizy raka izy dia tovovavy kely pelipelika kely izay izy. Miaraka mipetraka amin'ny mamany izy ary ao an-tanànan'izy ireo dia misy voninkazo, misy pom-boninkazo tsara tarehy karakarain'ny mamany isan'andro. Indray maraina dia natory teo amin'io pom-boninkazo io ny saka kelin'izy zareo. Mifomaray ny Eloizy dia lasa izy mivoaka. Rehefa mivoaka izy dia arak'izay mampelipelika azy izay dia nazerany ny pom-boninkazo anankiray tsara indrindra karakarain'ny mamany. Toboka be ilay izy dia taitra mama tao an-trano dia mivoaka. Iza nanao an'io? Ozy mamany. Dia ozy hoe io saka matory io nanao anazy. Dia tsy niteny mama fa ozy hoe mila mitandrina amin'ny manaraka. Dia lasa mamany nandeha niditra tany an-trano. Rehefa avy eo Eloizy dia hitany fa feno dia feno ny fony ary navesatra taminy ny lainga nataony hoe le saka nanao azy. Nandritra ny tontolo andro izy dia teny foana ny eritreritra ary
ohatra fantatry neny ihany fa ozy neny hoe amin'ny manaraka mitandrina ary ohatra mifantatry neny ihany ary izy zany tena navesatra ny fony Eloizy nandritra ny tontolo andro. Tonga ny ariva, rehefa tonga ny ariva atory dia tsy mety fa lasa izy nandodona moramora tao amin'ny mamany. Rehefa tonga tao amin'ny mamany izy dia nangano andro dia fampisakamina izy mianaka dia ozy Eloizy hoe neny io zany iny namaky an'ilay pomboninkazo tsara be aneny fa tsy ilay saka. Dia efa mihana teo izy mianaka dia hoy ny reniny hoe efa fantatro anaka fa zao amin'ny sisa aza mandainga antsony fa aleo milaza ny marina. Dia misento Eloizy dia hitany hoe maivana ny tao anatiny dia lasa nandeha natory izy ireo. Ajango eo tantara fa inona araka izy no lesona foiraisitsika amin'izany dia zao hoe mila tahaka an'izany Andriamanitra. Fantatr'Andriamanitra ny laingalainga ataontsika. Tsy mila mandainga atsika ary andrasan'Andriamanitra amintsika tokoa izay fanantonantsika anazy zay hoe andeha hibebaka marina, andeha hilaza marina. Ny tena finiavantsika anantona an'Andriamanitra ilaza ny marina ka hibebaka. Izay ny tena tian'Andriamanitra ataontsika olombelona. Hatramin'izao fahazazantsika izao ilainy zany ny antanorantsika, ilainy zany tsy mila mandaingalainga. Eny fa na fanterantsika koa raha dia ilaza ny marina trantsika ka hibebaka ao amin'Andriamanitra. Mandray antsika foana ny tompo tahaka mamany Eloizy fa tsy mandaha antsika mihitsy izy fa reny ary ny tena tiany. Dia izay raka izy no tantara kely nandraisantsika lesona ka dia hiaraka hivavaka isika amaranantsika ny fotoana. Tompo, misaotra anao zahay, mbola nomenao izay lesona fohy dia fohy izay. Tsy mety ny mandainga. Manantona anao zahay ilaza ny marina ary izany tokoa tompo no irinao ataonay amin'izao andro fahavelomanay izao. Dia misaotra indrindra raha io. Amen. Mialohan'ny hitsanganandreo hivavaka sy hamaky amin'ny sesiny soratra masina ny hira fahina amin'ny fitopolo amin'ny 100 voalohany sy ny faharoa no hiraintsika. Vavaka isika tompoko. Tompo, tonga ny fotoana izay maminay indrindra dia ny ainonay ny teninao ary andraisanay ny afatrao izay hoentiny mpanomponao. Andriamanitra, izany indrindra no angatanay ny fanainao masina hitoetra aminay tsirairay avy. Ka nao anay izay amaky ny teny dia ianao no ampiteny anay. Afahanay mamaky mazava tsara ny teninao azahoanay azy sady andraisanay ny afatrao.
eo ihany koa ny mpanomponao izay hitondra ny afatr'Andriamanitra ianao no anendry ny lelany ka afaka ampita ny afatra izay avy aminao tokoa izy ary eo ihany koa izay andray izany dia engany tompo ho tanteraka aminay ny hoe aina ho an'izay mahazo azy izy ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra dia niteninao izany koa mitenena tompo fa miaino izay mpanomponao dia amin'ny anaranao no anaovana izany vavaka izany amen. Alahady fadimin'ny karemy anio ny soratra masina voalahatra ovakitsika araky ny perikopy dia ny testamenta taloha. Testamenta taloha bokin'ny Samuela faharoa toko faharoa amby roapolo andininy fa 17 ka hatramin'ny fa 1:10 ary dia hotohizana ao amin'ny testamenta vaovao filazantsarany Jesosy Kristy araky ny Matio toko fa 4 andininy fa 7:10 ka hatramin'ny fa 9:20 ary faranantsika ao amin'ny boky ny Epistily faharoa ho an'ny Korintiana faharoa toko fahatelo andininy 1 ka hatramin'ny fa 9. Rehefa hita dia iarahantsika mamaky amin'ny anarany velona Jehova isaorana neny vatolampy asandratra ny Andriamanitra ny vatolampy famonjena dia Andriamanitra izay manao famalina ho ahy ka mampanaiky ny fireneny ahy dia ilay nitondray ho afaka amin'ny fahavariko eny manandratra ahy ho ambonin'izay nitsangana anohitra ianao ary namonjay amin'ny olondoza be koa izany no iderako anao eo amin'ny fireneny samihafa Jehova sy ankalazako ny anaranao manao famonjen-dehibe ho an'ny mpanjaka voatendry izy ary mamindra fo amin'ny voaosiny dia amin'ny Davida sy ny taranany mandrakizay ary izay efa nisambotra an' Jesosy dia nitondra azy ho an'ny Kaiafa mpisorona be izay novorian'ny mpanolon-dalàna sy ny loha-olona ary Petera nanaraka azy teny lavidavitra eny hatramin'ny kianjan'ny trano mpisorona be ary niditra izy dia niara-mipetraka tao amin'ny mpiandry raharaha mba hahita izay hafarana ary ny loha mpisorona mba amin'ny sinedrona rehetra nitady teny ho entina hiampangana lainga an' Jesosy mba hamononany azy fa tsy nahita izy na dia maro aza na vavolombelona mandainga tonga teo ary noho ny farany dia nisy roa lahy tonga teo izay nanao hoe ilay ity nanao hoe mahay mandrava ny tempolin'Andriamanitra aho sy manangana azy amin'ny atelony dia nitsangana misorona be ka nanao tamin'i Jesosy hoe tsy mety mamaly akory va ianao inona ny hampangany reto anao nefa tsy niteny Jesosy dia io misorona be taminy ampianeniko amin'Andriamanitra velona ianao ilaza aminay raha ianao no Kristy zanak'Andriamanitra ho Jesosy taminy voalaza nareo ary koa lazaiko aminareo hatramin'izao dia ho hitanareo ny zanak'olona mipetraka eo amin'ny tanàna ankavanan'ny hery sy avy eo amin'ny rahon'ny lanitra ary tamin'izany misorona be dia nandrehitra ny fitafiny ka nanao hoe efa niteny ratsy izy ahoana ny mbola ilayntsika vavolombelona indray indra efa renareo izao fitenenany ratsy izao ahoana ny hevitrareo ary efa namaly ka nanao hoe mendrika ho elona ho faty izy moa mitera teny indray va izahay sa toy ny sasany ka mila epistily ny filazantsoa anay ho anareo na avy aminareo
ianareo ny epistilinay voasoratra taponay sady fantatra sy vakian'ny olona rehetra. Eny aseho epistiliny Kristy izay entinay ianareo. Tsy nosoratana tamin'ny ranomainty anefa fa tamin'ny fanahin'Andriamanitra velony. Tsy teo amin'izay tena vato fisaka fa teo amin'izay vato fisaka nofo dia ihany fo. Ary manana izany fahatokiana izany ny amin'Andriamanitra izahay amin'ny alalan'i Kristy, kanefa tsy miambo anana fahaleovana avy aminay hihevitra na amin'inona na amin'inona izahay. Fa ny fahaleovanay dia avy amin'Andriamanitra izay efa nampaleo anay koa ho mpanompony amin'izay fanekena vaovao, nefa tsy amin'ny soratra fa amin'ny fanahy. Fa ny soratra mahafaty fa ny fanahy mahavelona. Amen. Ray masina manasiana fahamalana teny Hira faharoambinifolo sy roanjato ka ny anen'ny fahatelo no iraintsika ravako eo am-pitsanganana andraisantsika ny afatr'Andriamanitra. Ary isangana ny fiainana. ry havana malala rehetra amin'ny tompo mbola ampitombona ho amintsika ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy amintsika. Amen. Alahady fahadimy amin'ny karemy ary mialohan'ny sambandrofia ity alahady enina aprily ity ry havako. Ary efa mandihy ny volana aprily tsika dia misy lohahevitra vaovao indray rano ambanjina amin'ity volana aprily ity dia ny hoe velona ny tompo. Amin'ity aprily ity tokoa no iandrandrana ary atsarovana sy ankalazan'Andriamanitra ny amin'andresen'ny tompo ny fahafatesana. Anefa mbola ao anatin'ny fandiniha tena trany ankoa sika ry havako ny amin'ny na ny famaranana ny karemy idirantsika amin'ny aladiny sambandrofia sy ny lalany azo fijaliana izay atsarovana tokoa ny itondran'i Jesosy Kristy ny mafy mba hanavotana antsika. Fa amin'ity anio tia dia orasika ny epistily ho an'ny Korintianina faharoa toko fahatelo efa nivakiana teo, fa ny anankinana ny afatra dia ny andinin'ny fahatelo no ndeha raha tsika mamaky ry havana. Ny Korintianina faharoa toko fahatelo andinin'ny fahatelo dia raha tsika mamaky izao amin'ny anaran'ny tompo. Eny aseho epistiliny Kristy izay entinay ianareo, tsy nosoratana tamin'ny ranomainty anefa fa tamin'ny fanan'Andriamanitra velona, tsy teo amin'izay tena vato fisaka fa teo amin'izay vato fisaka nofo dia nifo. Amen. Arak'izany ry havako malala dia velona ny tompo araky ny lohahevitra mpanjiny, fa izany dia entina anehoana amintsika indrindra ny afatra amin'ity anio ity. Ny voalohany dia ny hoe Andriamanitra velona ny Andriamanitra tompontsika. Andriamanitra velona ny Andriamanitra tompontsika. Ry havako malala amin'ny zava-rehetra ataon'Andriamanitra amin'ny fiainantsika sy asehony amin'ny fiainantsika dia anehoany mandrakariva fa tena velona izy. Izany moa tsarovantsika amin'ity aprily ity amin'ny fankalazana ny Pasika nandresen'ny tompo ny fahafatesana, fa entiny maneho koa ny heriny sy ny voninahiny amin'ny Andriamanitra velona azy dia anambarana amintsika fa isika no epistily velona vakian'ny olona anehoana an'izany Andriamanitra velona izay tompontsika izany. Fa izao ry havako, io Andriamanitra velona io dia manatrika ny fiainantsika, mahavelona azy, mijery ny fiainantsika, mahita, mandre izay momba antsika isan'andro. Noho izany
mahazo antoka isika fa Andriamanitra velona ny tompontsika, Andriamanitra velona ny vavahantsika, dia tsy manana iaho tsika ry havako, sanatria amin'ny fomba fitentsika azy hoe miasa jambarafozana rehefa mivavaka sy manompo an'Andriamanitra, fa manana an'Andriamanitra izay mikarakaratsika isika araka ny teniny fa tsisy Andriamanitra tahaka azy, ary izy irery no Andriamanitra ambony Andriamanitra rehetra, ny Andriamanitra eto amin'ity zao tontolo zao ity tokoa, araka ny anambaran'ny Isaia azy dia ny hoe manana maso fa tsy mahita, manasofina fa tsy mandeha, manambava fa tsy miteny, fa ny Andriamanitra ivavahantsika kosa. Raha misy zavatra mitranga amin'ny fiainanao, hita n'Andriamanitra zany. Raha misy zavatra mitranga amin'ny fiainanao, ren'Andriamanitra zany. Ary ny tanan'Andriamanitra tsy fa mahavonjy ny teny soratra masina. Miasa Andriamanitra tsisy mahasakana, ary entiny maneho mandrakarivo zany fa misy izy, eo izy, ary manatrika ny fiainantsika izy. Noho izany raha afaka malala velona ny tompo, Andriamanitra velona ny Andriamanitra ivavahantsika, koa aza manana ihany, aza manahy na ny amin'ny anio na amin'ny ampitso hoy izy, fa velona izy ary manatrika ny fiainantsika. Izay ny voalohany, satria misy fotoana mantsy alay-panahy ihany tsika, miteny hoe toa tsy manatrika ny fiainanay Andriamanitra, toa tsisy zany Andriamanitra zany. Indrindrindra tao ao zay, ary be dehibe ny nanana an'izany fomba fisainana zany, hoe raha misy Andriamanitra, maninona mbola mitranga ny faharatsiana, maninona mbola velan'Andriamanitra ho vakitrano zay, maninona mbola velan'Andriamanitra isy an-tany mpanendaka, etsetsetsetra. Tena misy tokoa ve Andriamanitra, ary tena velona tokoa ve izy ka manatrika ny fiainantsika, dia afaka malaza noana fa misy fomba an'Andriamanitra, misy fitondran'Andriamanitra izay mety tsy takatsika. Efa maninona velan'ny mitranga zany endrim-paharatsiana maro samihafa izany. Fa hitina ny ona amiko sy aminao fa misy izy ary velona izy. Ao anatin'ny fomba an'Andriamanitra namelany ny faharatsiana mety mitranga amin'ny fiainantsika ry havako. Fa tsy midika zany fa mijery fotsiny izy. Avelan'ny tranga amin'ny fiainako sy amin'ny fiainanao raha sendra misy zany. Mba nehoany fa eo izy. Fa tsy eo fotsiny izy. Na hoe Andriamanitra velona izy dia zay. Fa amin'ny Andriamanitra velona zay dia mamelona antsika ihany koa izy. Zay ny zavatra faharoa. Ny zavatra faharoa dia ny hoe Andriamanitra velona no mamelona antsika ry havako. Io Andriamanitra tompontsika io no mamelona antsika. Ny andininy fahaenina no andeha raha antsika fiangonana mamaky indray, manamarina izany. Ny andininy fahaenina amin'ilay Korintiana faharoa toko fahatelo teo, raha antsika maky amin'ny anaran'ny Tompo. Izay efa nampaleo anay koa ho mpanompo amin'izay fanekena vaovao, nefa tsy tamin'ny soratra fa amin'ny fanahy, fa ny soratra mahafaty fa ny fanahy no mahavelona. Amen. Hitantsika amin'izany raha afaka malala fa izay nandray ny Tompo dia efa nomen'Andriamanitra ny fanahiny, ary io fanan'Andriamanitra io no manamarina fa velona isika, satria fanan'Andriamanitra velona napetrany ao anatintsika. Ny zanak'Andriamanitra rehetra dia mahatsiaro ary mahalala fa izay nandrain' Jesosy Kristy dia nomen'Andriamanitra ny fanahiny ho tonga zanak'Andriamanitra. Io fanahy io no mitarika atsika, io fanahy io no mampahery atsika, io fanahy io no mananatra atsika ihany koa rehefa misy ny tsy mety ataontsika. Asan'io fanahy io zany. Ary ao anatin'izany no anamafisana ihany koa raha afaka malala ny fifandraisan'ny Andriamanitra ray sy zanaka fanahy masina, izay Andriamanitra tokana, miasa amin'ny fomba telo samihafa tsy takatry ny saina, ny maha-Andriamanitra ray pahary azy, ny maha-Andriamanitra zanaka mpamonjy, satria raha tsy izy tsy azo antoka amin'ny famonjena, ary raha tsy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tsy azo famonjentsika. Fa indrindra ihany koa ny asan'ny fanahy ry afaka malala, Andriamanitra fanahy manatrika amin'ny fiainantsika ankehitriny no misolo tenan'Andriamanitra zanaka sy fanahy na Andriamanitra ray. Dia io Andriamanitra fanahy io fanahy masina io no mampianatra antsika ny zavatra rehetra. Ary fantatsika ny ambaran'ny Galatiana loko 5 fa ny vokatry ny fanahy dia fitiavana. Ny fanahy, izay zavatra tian'io fanan'Andriamanitra io matetika mifanohitra amin'ny zavatra tiantsika sy tia nofontsika ity. Ary dia mifanohitra foana io, ny fihevitry ny nofo, ny sitrapon'ny nofo dia mifanohitra amin'ny fanan'Andriamanitra mandrakariva ao anatin'izany. Dia afaka malala,
io fanahin'Andriamanitra io no mamelona ny finoantsika, mamelona ny fanantenantsika, mamelona ny fitiavana ao anaty. Raha tsy fanahy io tsy anam-pitiavantsika hanao ny asan'Andriamanitra, hanompo an'Andriamanitra ary feno fahatokiana anaraka an'izany Andriamanitra velona izany. Ry havako malala, be dia be ny heverin'ny olona fa mety hahavelona azy amin'ny fiainany ary hampaharitra ny fahavelomany. Mety misy ny fikarohana ataon'ny mpitsabo sy ny sisa, mipikaroka hoe zao natao mba ela velona. Fa ny any azo antoka ambaran'ny soratra masina dia Andriamanitra ihany no mahela velona ry havako. Ny fahatahoran'Andriamanitra, fijoroana amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ninina mety heverin'ny ny sain'ny olombelona, tsy misy ohatran'Andriamanitra ry havako. Ary zay na ny anketsika ny fitondran'Andriamanitra, satria na ny voloantsika ara izy Andriamanitra ihany mahisa izany. Tsisy afaka mahay manampy ny androny na dia iray sekondra monja azy. Ry havako malala, io Andriamanitra velona io no mamelona antsika amin'ny alalan'ny fanahiny. Dia io no ananantsika fahatokiana fa isan'andro n'andro dia manana anjara amin'Andriamanitra ny zanany araka ny teniny ny zanako sy ny asan-tanako dia aoka ho adidiko ihany. Raha fiteny zay rehetrarehetra ry havako malala, tsy miasa jambarafozana akory tsika. Raha teo ny Andriamanitra ivavahantsika sady tsy jamba ny tsy rafozana raha teo, noho izany mahazo antoko tsika fa velona ny Andriamanitsika. Mampiatrehitra nefa dia izao, mbola betsaka no mandray ny afatry ny maty ary miankina amin'izany. Fa maninona ny Andriamanitra velona antsika rehefa manafatra dia tsy eketsika izany. Mbola betsaka ny olombelona ny miankina amin'izany eo nahoana ny afatry ny maty. Ny afatra Andriamanitsika nefa dia Andriamanitra velona mandrakizay. Noho izany mahazo antoko tsika ry havana amin'ny Andriamanitra ivavahantsika sy tompontsika io. Fa izy raha teo no mamelona antsika araka nambara teo, dia manana fahatokiana n'Andriamanitra. Aza manahy, aza be fanahiny, na dia velana hitranga ary ny faharatsiana na ny fahoriana, misy antony izany. Fa tsy mamela antsika ho irery izy. Na ho faty ihany koa, manana ny fotoana n'Andriamanitra ao anatin'izany. Koa dia matoky fa efa velona ny tompontsika, arotsarovantsika izany amin'ity volana ity. Dia apetra ho amin'ny fanahina rehetra, apetra ho amin'ny fahatokiana rehetra fa miay antsika izy. Ary mijery sy mahita antsika ary mandray antsika izy ry havako malala. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra ho amintsika rehetra ny fiadanany. Amen. Ivavaka isika. Zao Andriamanitra ny amin'ny teninao misaotra rehetra ihany ny asan'ny fananao masina izay manamarina ny fahavelomanao Andriamanitra, enona ny fahavelomanay raha teo. Fa tsy ho velona foana izay, aby tsy tafajoro ohatr'izao raha tsy ho ny fanahinao izay mampahery, mananatra, manitsy, manamasina, manavao anay isan'andro sanandro. Mampatsiaro anay izany to fa Andriamanitra mahery ianao ary tsy hotakatay olombelona tokoa. Andriamanitra tokana tokoa ianao rehefa miasa amin'ny fomba telo samihafa. Be dia be mety tsy manaiky an'izany ary tsy mino an'izany. Dia misy Andriamanitra ray zanaka fanahy masina, dia Andriamanitra tokana miasa sy manan-kery eto amin'ity zao tontolo izao ity. Tompo, dia ny taminay ianao fa Andriamanitra velona ianao ary sy manaranara-poana izay na mandeha amin'ny fahazarana io raha mivavaka aminao, raha mentehitra sy matoky anao, fa mentehitra sy manompo Andriamanitra velona zahay. Andriamanitra velona izay mijery, Andriamanitra velona izay mahita, Andriamanitra velona miasa eo amin'ny fiainanay, miditra an-tseritra amin'ny fiainanay. Tompo, tariva ary izay mba hatoky ny fitondranao amahasoanay izany. Ianao tokoa no mamelona anay, dia mbola porofonao amin'ny alalan'ny fananao masina izay mamelona anay isan'andro san'andro, mamelona ny finoanay, mamelona ny fanantenanay, mamelona ny fitiavana indrindrindrindra.
ao anatinay fa raha tsy eo mifanana masina tsy ho resy lahatra ny fitiavanao mihitsy izay ka hanotra ny fiainanay eo anao, hanotra ny fanananay eo anao, hanotra ny fotoananay eo anao Andriamanitra, indrindra ny fotoana izay ilanao azy. Avy aminao Tompo ny zavatra rehetra, izay rehetra nananay avy aminao zany. Ka rehefa misy ilanao azy dia ny fanana masina no hitarika ny Andriamanitra, anekenay fa ianao ilay Andriamanitra velona, tompon'ny fitahina, tompon'ny fahasoavana, ny arena sy ny voninahitra rehetra. Fa dia apetraka eo am-pelantananao Tompo ny fiainan'ny fiangonana, mba tokony fitondranao Andriamanitra, ary ametraka zavatra rehetra aminao Andriamanitra, satria ianao ny tomponay, ianao no miantso anay hiara-iombony eto amin'ity tranonao ity. Ianao ny tompon'ny asa, ianao ny tompon'ny fandamina, ianao ny tompon'ny fandaharana, ary mbola ianao ny tompon'ny fanatanterahana. Fa izay rehetra ireo dia fitaovana fotsiny ihany eo am-pelantananao, nataonao hiara-iasa ny ahona ny voninahitra ao, ma-Andriamanitra velona anao. Dia ka ho hita amin'ny fiainan'ny fiangonana ny fahavelomanao Andriamanitra, dia ho hita amin'ny fiainanay ihany koa izay velominao isan'andro, fa velona ianao Andriamanitra. Dia ka mba ho hita amin'ny isa-tokantrano sy isam-baravarana Tompo, fa manatrika ny fiainanay tsiray avy ianao. Aoka tsisy eritreritra na dia iray azy fa tsy hitanao Andriamanitra ny fiainany, tsy jerenao Andriamanitra ny fiainany, satria mety misy ny olana, misy ny tsy fahasalamana, misy ny zavatra maro samihafa hisetranao ny finoanay. Ry Tompo, tsy maintsy misy izany, ary mila manaiky an'izany mandrakariva izahay. Fa ianao kosa ilay Andriamanitra velona dia manjaka eo amin'ny fiainanay. Misy taona avelanao hitranga ny faharatsiana, avelanao hitranga sy hiasa ilay ratsy. Be dia be ny mety alaim-panahy fa tsisy Andriamanitra, satria mamela ny ratsy hiasa eto amin'ity zao tontolo zao ity. Ao anatin'ny fitondranao Andriamanitra zany, dia matoky ny herinao zay Tompo, rehefa io ny fikasana fiangonana rehetra amin'ity taona ity, eny ny sampana velona, ny fikambanana rehetra eo anivon'ny fiangonana. Da io ny tompona andraikitra rehetra, ny mpitandrina, ny birao, ny mpihevitra rano, mpandray fanasany Tompo, mba hevitra mandrakariva fa eo akaikinay hatrany ianao, tsy maty ianao ary tsy matory raha teo, fa velona ianao manatrika ny fiainanay. Da io ny tsirairay avy Andriamanitra, amin'ny fikasana tsara rehetra, na amin'ny fianarana, amin'ny asany, amin'ny tokantranony, na amin'ny fanomponanao Andriamanitra, eo anoloan'ny aty tsinaikitra maro samihafa, na amin'ny fianakaviana, na amin'ny fiarahamonina, amin'ny firenena, any amin'ny toeram-piasana sy ny toeram-pianarana misy azy ireo, mihotry tanjaka fahasalamana mba havita izany. Fa ny ombonanay Tompo dia ataovy mahay makasitraka anao zay amin'ny zavatra rehetra, eny fa na mety amin'ny ratsy izay mety avelanao hitranga amin'ny fiainanay aza indraindra. Fa zany vavaka izany Tompo dia tsy feno raha sy ampiarahanay amin'ilay nampianarinao manao hoe rainay sy atao ny sitraponao ety azo karena melanai sendiri pasal manafana yang ras merasakan sendiri. Tonga eto amin'ny amarana zao fotoana zao sika ry havako, isaorana ny tompony amin'izay rehetra nomeny sy ny arahantsika sy ny ombonantsika teto, dia ho tanterahantsika ny hira fa 500 sy 500 andeny voalohany sy ny faharoa dia andray ny jodrano isika. Ary isangana ny fiangonana. Amen.
iraiso ny finoana ry avako fa ho tantaran'andriamanitra aminareo azo tsodrano tononona amenaran'ny tompo izao ary andriamanitra ny fahasoavana rehetra izay efa niantso anareo any amin'ny voninahiny mandrakizay ao amin'i kristy jesosy fa niatra fahoriana vetivety ianareo dia izy eny anao hatanteraka sy ampyorona ary ampitoetra anareo amen miara-mipetraka ny fiangonana ary vavaka mangina dia ho an'andriamanitra irerany ny voninahitra amin'ny anaran'ilay sy ny Zanaka ary ny Fanahy.